Santombotsika fa zao ny fanahy masina dia tahaka ny afo sy ny rano zay eo amin'ny fizafiandran'Andriamanitra dia ny afo fa zay mandoro ny aretintsika, mandoro ny fahotantsika, fa ny rano kosa izay mikoriana mitondra fitiavana amintsika sy raray avy. Dia zao hoe olona efa nandray ny fanahy masina atsika manana afo sy rano zany, aza vela hiangona ao anatinao ny rano zany fa ndao hikoriana amin'ny rehetra na anatin'ny fiangonana na amin'izay eglise. Ndao tsika izaray fitavana ataontsika ty tononkera-panahy ary raha vonina ny zava-manena. Etonosy malalana ity mangataka aminao zay mangataka aminao zahay Kristy va aureny olana esory re fatorana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray aminao anao ane ty Madagasikara anao ane ity Jesosy io mangataka miangavy aminao re zahay onjeo rereray andao mbola veritsika zay tao olana etinosy malalana ity mangataka aminao zay Kristy mangataka aminao zahay